Shema mienoa ry Israely. Tao anatin'ny taonjato maro ny zanak'Israely dia manao tsianjery isa maraina sy isan-kariva zao tolombavaka izao. Tolombavaka zay diso fantatra loatra ao amin'ny soratra masina, Deutéronomie 4:4-5. Antsoina hoe Shema moa ity tolombavaka ity. Mba nehoana fa tena manolo tena ho an'Andriamanitra izy ireo. Toy izao ary le izy. Mieno ry Israely. Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany ary tiavan Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Misy teny maromaro moa anatin'izany tolombavaka izany zay mifampitohy. Tsy inona fa mieno Jehovah, tiava, fo, fanahy ary ny hery. Ary efa nianarantsika tao anatin'ny zay herinandro izay hatrany amin'ny fiandohana, ireo tsirairay avy, ireo teny tsirairay avy ireo. Fa ny androany isika dia fantoko amin'ilay 5. Ny omaly isika dia nahita ny fo na ny lehivavy, fa tao anatin'izany no ahitantsika fa io fo io dia miazona ny fahavelomana, ara-batana izy. Ny fo ihany koa no mbola ivony fahalalana ihany koa zay mahakasika ny ara-tsaina, ary mbola ny fo ihany koa ny lehivavy no fohy be ny fihetseham-po, ka na fihetseham-po tsara io na fihetseham-po tsy tsara dia samy mivoaka avy eo avokoa. Arentsika fahaefatra fara mahakasika ny fo fa ny fo no ivony fanaovana safidy, na tsara izany na ratsy. Dia zay nahatonga ny soratra masina nanatra mafy antsika mikasika ny fo. Toy izao moa ny amin'ny ohabolana 4:7-20 hoe tandremo ny fonao mihoatra noho zay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no havian'ny aina. Araka izany ary dia tena ilaina tokoa ny fitandremana ny fo, na izany aza nefa dia ataon'ny olona ahoana tokoa moa no hiaro ny fony tsy hanahy. Tsy manan-kery ny olona hiaro ny fony, manoloana ny vokatra nateraky ny fahotana teto amin'ny tany ity. Soa ihany anefa fa nanome teny fikasan'Andriamanitra mikasika ny fo, satria izy ny tena vaholana azo antoka mikasika zany olona ny fo izany. Izao nambaran'Andriamanitra amin'ny Ezekiela 4:3 dia ny 5:20 manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Koa ahoana tokoa ary zany no azahoana izany fo vaovao avy amin'Andriamanitra izany, zany fo nofo izany. Davida mpanjaka moa dia nanandrana an'izany tamin'ny fanaovana vavaka manokana. Ao amin'ny Salamo 1:5-10 dia nivavaka Davida hoe amorony fo madio aho Andriamanitra ary avao zay orana marina ny fanahiko ato anatiko. Nangataka foana Davida, nangataka isanandro Davida, amorony fo madio. Andao mba hanao izany vavaka izany koa isika isanandro mba hivavaka, mba hazo fo vaovao isika. Tadidio tsara fa raha vao manao atsirambina izany zaho sy anao dia azo antsika zay nolazain'ny soratra masina ao amin'ny Jeremia 7:7-7 manao hoe ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranona izy. Iza no mahafantatra ny aminy? Fa raha manaiky kosa isika ny angataka isanandro dia ho tanteran'Andriamanitra amiko sy aminao zay nolazainy eo amin'ny Jeremia 7:7-7 manao hoe fa izao ny fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady soratako ao am-pony, ary izao Andriamaniny izy oloko. Tena maniry Andriamanitra ny anoratra ny lalàny ao amin'ny saitsika, ao anatin'ny fotsika, ka tsy ho diso lalana intsony isika rehefa mandeha, fa hazava tsara ny lalana. Izany ny amin'io fo io zay efa nianarantsika omaly. Fa androantsika diditra amin'ny lohateny 5 amin'ity herinandro ity, tsy inona izany fa ny fanahy. Kanefa mialohan'ny ianarantsika mahakasika an'ity lesona androany ity dia mbola asiako anao hiaraka hivavaka amiko, hiaraka hivavaka isika. Raha tsaro misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola nomenao anay indray ny tombotsoa ahafahanay mianatra ny teninao. Raha mety ianao dia hamela ny elokay zay hevitra mampisaraka anay aminao ary hanome ny fahalalana masina
mba hitarika ny ao amin'ny marina rehetra. Mila izany mantsy izahay amin'ny talon'ny famindramponao, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Io fanahy io araka ny efa niarantsika hatramin'izay dia mijery foana antsika ny teny Hebreo, teny fototra. Ka ny fanahy indray zany eto dia le teny Hebreo manao hoe nefesh no nilazana azy. Io nefesh io zay adika hoe fanahy amin'ny teny gasy dia miverina 450 izy io ao amin'ny testamenta taloha zay baiboly Hebreo, ary ny laharana misy azy dia amin'ny 720 amin'izany fiverenana izany ao anatin'ny soratra masina. Amintsika malagasy dia somary manerana ny maro ihany ny tena hevitra ity hoe fanahy ity. Ny antony mahatonga izany dia noho isika malagasy zay efa nanana ny finoantsika hatramin'izay, ary io finoantsika io dia misy ihany koa fanampiny zay nampiny fomba fijery filozofika avy nampitan-dranomasina ka nahatonga ny fiheverana fa ny fanahy dia tsy manana vatana aloha izy tahaka ny nofo-mandrà zay eo amin'ny vatantsika. Ny fanahy ihany koa dia tsy mba mety maty mihitsy zany lay finoana. Ka raha sanatria maty ny olona anankiray, olombelona iray zany maty, dia misy fiheverana hoe miala ao aminy ny fanahy, ka lasa miriaria na lasa mandeha makany amin'ny toerana hafa. Eny fanahy ny kristianina aza zay mino ny soratra masina dia nahazo izany finoana izany, zany fiheverana izany, ka mihevitra fa rehefa maty ny olona anankiray dia le fanahy miala tao aminy dia mandeha na makany amin'ny elo na makany an-danitra. Kristianina mino an'izany, ary mbola io finoana io ihany koa no mahatonga ny hevitra isan-karazany zay momba ny angatra, ny matotoa. Raha ny marina nefa dia zao, raha ny baiboly no jerena, raha ny soratra masina no jerena, dia tsy fantatry ny soratra masina akory ireo fomba fijery mahakasika ny fanahy ireo. Tena hafa mihitsiny ny famaritana ny fanahy amin'ny soratra masina, ary izany indrindra moa ny antony ianarantsika eto hoe inona marina moa zany ny fanahy na ny nefesh ao amin'ny soratra masina. Voalohany ny hevitry ny hoe nefesh na ny fanahy ato amin'ny soratra masina dia tenda. Ny hevitry ny hoe nefesh na ny fanahy dia tsy inona fa tenda. Ndesika andeha ohatra ny amin'izany, rehefa namakivaky ny tany efitra ny zanak'Israely niala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana, tao anatin'ny tany efitra iny nona izy ireo, ary tsy ny hanohanana ihany nahazo azy fa ny etaeta ihany koa, nangetaeta mafy izy ireo, ary dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo vokatsy ny hanohanana sy ny etaeta. Tao anatin'izany dia zao no nambaran'izy ireo: Nomery 210. Nomery 210 dia maneho ny fitarainana taon'izy ireo. Zao le fitarainana: tsaroanay ny hazan-drano zay nohaninay maimaim-poana tany Egypta mba amin'ny voantango sy tongolo samihafa karazana. Ao anatin'izany andininy izany dia mitoy izy eo amin'ny andininy 9, sady nahatsiaro izy ireo ny zavatra tany Egypta. Dia zao nytoy ny amin'ny andininy 9: fa izao dia maina ny ainay. Mario tsara eto, maina ny ainay. Tsy misy na inona eto imasonay fa tsy mana ihany. Raha mijery tsara antsika eto, lay adika amin'ny teny gasy hoe maina ny ainay, io le hoe aina io raha mijery isika ny baiboly Hebreo, dia ny teny Hebreo tenenina ilazana le aina eto dia tsy inona fa nefesh. Nefesh le aina eto. Ka izao zany, eto amin'ny tenda no ainoana etaeta, ary ny hanina ihany koa moa dia eo ihany koa no milatsaka, dia tenena hoe aina. Lay nefesh no nampiasaina eto. Ny osa manaraka antsika zay maneho io famaritana nefesh hoe tenda io dia ny fanandramana nolalovan'i Josefa rehefa namidiny rahalahy no andevo izy. Toy izao mivalaza mikasika izany ao amin'ny Salamo 5:7. Naniraka lehilahy ialoha azy izy, Josefa namidy ho andevo. Natao ina hoe Josefa namidy
ho andevo. Ny 9:20 de zao no nanazava ny toyany. Nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony. Jereo tsara ny fatorana ny tongony. Nogadrany vy izy. De le izy eto amin'ny baiboly hebreo dia mampiasa nefesh. Ny ao amin'ny baiboly hebreo de hoe nogadrany vya ny nefeshny. Ny nefeshny Josefa no nasina vy. Ka ny tongony nasina fatorana de teo amin'ny tendany koa nasina gadra vy. De zany no nitaritana ny Josefa ilay andevo. Ka io le hoe nogadrana vy io izany raha atao raha-baky-teny de hoe nogadrana vy ny tendany. Koa sady voafatotra ny tongotra, voafatotra koa ny tenda. Kanefa de tena nampahory azy zany. Ka ny nefesh zany voalohany lazana le hoe aina le hita tany anevitra de hita amin'ny Josefa ndray izy de nogadrana vy teo amin'ny tendany. Kanefa zao tsy ny tenda irery ihany no hevitry ny nefesh ao amin'ny soratra masina. Koa satria ny fiainana manontolo dia miankina amin'izay rehetra miditra sy mivoaka avy eo amin'ny tenda dia azo faritana ho ny vatana manontolo mihitsy zany ilay nefesh. Tsy ny tenda ihany fa ny vatana iray manontolo. Io izany famiritana faharoa ny nefesh. Ny vatana iray manontolo mihitsy. Ka ohatra resintsika amin'izany dia ao amin'ny bokin'ny Genesis. Misy nefesh 3:30. Teo amin'ireo ankonan'i Jakoba araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 4:7, ny 5:20. Toy izao ny voalaza. Ireo zanaka lahy Lea izay naterana tamin'i Jakoba tany Mesopotamia ary dina zanany vavy. Ny isan'ny zanany lahy rehetra mba amin'ny zanany vavy dia 3:30. De le io hoe ny isan'ny io amin'ny teny hebreo de lazainy azy hoe ny isan'ny nefeshny zanany lahy sy ny nefeshny zanany vavy dia mitotaly 3:30. Ka eto zany ireo ankonan'i Jakoba ireo dia lazainy hoe misy nefesh miisa 3:30. 3:30 zanany lahy sy ny zanany vavy. Ao amin'ny Nomery 1:30 ary ny 9:20 zay hitantsika fa ao amin'ny lalàna ihany koa ao amin'ny lalàn'ny Mosesy dia antsoina hoe nefesh ny olona na afaty olona. Zao le voalazany amin'ny Nomery 1:30 ary mitoby eo ivelan'ny toby aftoana ary izay na afaty olona na nikasika afaty dia samy manadio ny tenany. Dia eo amin'le hoe izay na afaty olona. Io le hoe izay io amin'ny dikateny fototra amin'ny teny hebreo amin'ny baiboly hebreo dia olona na nefesh izay nefesh na afaty olona na nikasika afaty de samy manadio ny tenany. Ka eto zany de antsoina hoe nefesh ny olona na afaty olona. Ka ilay vatan'olona na afaty mihitsy zany no antsoina hoe nefesh. Mbola araka ny lalàna ihany koa de mbola antsoina hoe mpangalatra nefesh ny kidnappeur, ny mpangalatra olona. Kidnappeur amin'ny teny frantsay ireo mpakankeriny izany. Antsoina hoe nefesh ireo mpangalatra olona ireo, mpakankeriny ireo. Ao amin'ny Deutéronomie 4:20 ny 7 mahitatsika izay. Zao mivolaza hoe raha misy olona hita mangalatra ny anankiray amin'ny Israely rahalany ka manandevo azy de eo amin'le hoe hita mangalatra inona? Mangalatra ny nefesh ny anankiray amin'ny zanak'Israely amin'ny dikateny fototra. Ao amin'ny toko voalohany amin'ny soratra masina ihany koa Genesis toko voalohany de mahagaga fa antsoina hoe nefesh avokoa ireo biby noforoan'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Genesis toko voalohany 20, ny 1:20, ny 4:20 dia milaza fa nefesh avokoa ireo zava-mananaina eny amin'ny rano ao anaty rano. Zava-mananaina an-tanety de samy nantsona avokoa hoe nefesh izy ireo ao amin'ny toko voalohany amin'ny Genesis io. Tsy ireo biby ireo efa nantsona hoe nefesh fa na ny olona ihany koa. Genesis toko 2:7 hoe vovotany namoronan Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofony ny fofonaina mahavela ny vavorony dia tonga olombelona izy. De le olombelona eto nefesh any koa no andikana azy ao amin'ny baiboly hebreo. Araka izany de samy nantsona hoe nefesh avokoa zany na ny biby mananaina na ny olona.
koa rehefa maty ny olana ny biby dia inona ny fiantson'ny soratra masina azy? Antsoina hoe nefesh maty ihany koa zany izy. Izay no mahatonga ny soratra masina milaza fa tena mitovy tanteraka ny olona sy ny biby. I Solomona moa no miresaka an'izany ao amin'ny Pitoriteny 7 ny 720 sy ny 120 zao nanambaran'ny Solomona azy fa zavatra sy indrindra foana ny zanak'olombelona ary zavatra sy indrindra foana koa ny biby mitovy ihany ny miatra amin'izy roa-tonta fa toy ny hafatesany iray no hafatesany iray koa. Eny, iray ihany ny fofona ananan'izy rehetra ary tsy misy ioaran'ny olona noho ny biby fa samy zava-poana izy rehetra. Izy rehetra samy makany amin'ny fitoerana iray. Avy tamin'ny vovoka izy rehetra ary iverina ho amin'ny vovoka indray izy rehetra. Zany hoe mitovy tsisy valaka zany ny olona sy ny biby, samy nefesy avokoa, vovotany nampiana fofinaina avokoa na ny olona na ny biby. Ka rehefa maty miala ny fofinaina fa miverina vovoka indray le olona na ny biby ihany koa. Ny anton'izany dia satria samy noforonina amin'ny vovoka avokoa ny olona sy ny biby dia samy nahazo fofinaina avy amin'Andriamanitra ihany koa. Efa hitantsika teo ny Genesis 2:7 izay miresaka momba ny olona fa vovotany miamin'ny fofinaina. Dia ny Genesis 2 ihany 5:20 kosa no miresaka ny amin'ny biby malaza hoe ary tany namoronan'i Jehovahandriamanitra ny biby rehetra, ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ny lehilahy. Samy avy amin'ny tany avokoa. Rehefa maty miala ny fofinaina dia miverina vovoka ilay vatana dia nefesh maty zany. Velona izy nefesh velona, maty izy nefesh maty izany. Koa azontsika tsara izany zay lazain'ny soratra masina momba ny nefesh dia ho mora amintsika ny atakatra ilay shema azy hitantsika teo. Araka ny soratra masina dia tsy manana fanahy na nefesh ny olona fa raha ny marina dia le olona mihitsy no fanahy na nefesh. Ilay vatana miaina iny mihitsy no atao hoe fanahy na nefesh. Mety ho betsaka angamba ny hogaga na ho taitra amin'izany fanazavana izany satria misy hevitra diso maro efa nahazo faka eo amin'ny olona mikasika ny fanahy izay heverina fa singa iray mbola velona ihany ao aorianan'ny fahafatesana. Zany hoe tsy maty akory zany le olona fa ny vatana ihany no miverina vovoka fa io olona io mbola afaka mieritreritra tahaka ny teo aloha ihany, mbola afaka mifandray amin'ireo havana ihany sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny marina dia tsy misy fanamarena izany akory eo amin'ny soratra masina. Raha ny marina aza dia ny fanohitra amin'izany no ambara ny soratra masina. Pitoriteny 7:5 dia hoy ny soratra masina hoe fanaotry ny velona fa ho faty izy. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino fa tsy iarovana azy. Filaza mazava tsara eto fa ny maty tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pity akory izy eto amin'ity tany ity. Ny asa nataony fony izy mbola velona na ratsy na soa dia tsy azahoany valiny izany rehefa maty izy, sady tsy mbola nahazo valiny asa akory izy rehefa maty. Raha tsy hoe angah tonga fitsanganana amin'ny maty, zany raha teo nambarany soratra masina, rehefa tonga fitsanganany tena maty dia zay le olona vao mahazo ny valiny asany. Daniela 2:12 ny 12 no milaza izany hoe ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no hifoha ho atsangana amin'ny maty. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ny sasany kosa ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ao aorian'ny fitsanganana maty izany vao handray ny valiny asany ireo rehetra nodimandry. Raha iverenantsika ary ilay ao amin'ny Pitoriteny dia nanome fanazavana fanampiny ny soratra masina manao hoe ny fitiavany, ny fankahalany, ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Mazava tsara izany fa samy levona koa ny fitiavan'ilay maty na ny fankahalany na ny fialonany. Eny, tsy manana anjara intsony amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Mialoha ny amaranantsika azy dia tiako ny ameriny fifantohantsika amin'ilay hoe mahafoaka ny vatana manontolo ny hevitry ny fanahy na ny nefesh ato amin'ny soratra masina. Mahafoaka ny vatana iray manontolo izany. Ary izany no mahatonga ny olona ao amin'ny soratra masina milaza ny tena no nefesh mihitsy. Ary amin'izay dia dika hoe izaho na ao ny nefesh
toy izany no hitantsika ao amin'ny Salamo 7:7, 5:7, Salamo 119, 175. Zao mivoalaza: aokany ho velona ny fanahiko ka ideranao. Jereo tsara fa le fanahiko eto nefesiko, izay le izy eto. Ilay filazan'ny mpanao Salamo amin'ny teny hoe fanahiko eto, nefesiko eto, de fanehoany fa ny tena ny iray manontolo mihitsy ny momba azy rehetra mihitsy no iriny, no tiany idera an'Andriamanitra. Toy izao koa ny voalaza ao amin'ny tonokiran'ny Solomona. Tonokiran'ny Solomona, toko 7, ny 1:1. Teo ampandriako no ny alina, de mazana ny tady ilay tiany fanahiko aho. Jereo tsara le tiany fanahiko. Le fanahiko eto nefesiko. Eto ilay tovavy dia naneho ilay olon-tiany amin'ny hoe ilay tiany fanahiko. Ary mazava tsara fa ny resaka fitiavana dia tsy mijanona ho ara-tsaina fotsiny, fa tena fihetseham-po lalina zay manetsika ny vatana ray manontolo mihitsy, ka tena tiany amin'ny vatana ray manontolo mihitsy ilay tiany. Izay no nahatonga le tovavy nampiasa ilay fanahy na nefesy eto. Ny vatana iray manontolo mihitsy no tena raiki-pity, no tia ilay olo-tiany. Zany dia manampy antsika ahatakatra tsara ny tia soratra masina lazaina rehefa mampiasa ny teny hoe nefesy na fanahy ny Baiboly. Andao ho jerena zay voalaza ao amin'ny Salamo 2:7. Jereo tsara ny fanambarana eto sy ny 2:2. Hoy izy hoe: tahaka ny diera mianahana maniry rano ao anony no aniriny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaeta an'Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona. Jereo tsara fa ao amin'ny tenda no atsapan'ilay diera ny etaeta, ka toy ny etaetan'ny diera, etaetan'ny rano mahazo an'ilay diera, zany hoe arabatan'ilay etaeta nahazo an'io diera io, dia toy izany koa ny etaeta an'Andriamanitra. Ny diera moa dia biby tena tia miazakazaka. Ny andro rahateo mafana, vokatsy ny azakazaka sy ny hafanana, dia mangetaeta be matetika ny diera. Ary ao anatin'izany etaeta zany dia tena maniry rano mafy izy ireo, ka na misy voay aza ny rano dia misisika isotry foana izy mba hanala ny etaeta lalina mahazo azy. Zany etaeta arabatana izany no raisina ho sary anohatra ny ehona ny fanirian'ny fanahy na ny nefesy an'Andriamanitra, ka ny vatana iray manontolo mihitsy zany no mahatsapa fa mila an'Andriamanitra, mangetaeta an'Andriamanitra, koa na inona no mety ho sarany, dia zao tsy maintsy mahazo an'ilay valin'ilay etaeta, mahazo an'Andriamanitra. Endre kanto loatra zany sary anohatra izany mikasika ny filahtsika an'Andriamanitra, tena maniry mafy ny eo anatin'Andriamanitra ny mpanao Salamo eto. Moa va tsy tokony toy izany koa zasy ianao, moa tsy tokony toy izany koa fa ny fanirian'ny fanahiko, ny fanahinao an'Andriamanitra amaranako azy. Dia ndao hiverina amin'ilay vavaka antsoina hoe Shema, zay fanao zanak'Israely na ny jiosy isa-maraina sy isan-kariva, no hoe tia an'Andriamanitra amin'ny fanahy rehetra zany, amin'ny nefesy rehetra. Dia midika fa vonona ianao mianolotra ny tenanao iray manontolo an'Andriamanitra ilay mpamorona anao. Moa tsy Andriamanitra ihany va no nanome tombotsoa anao mbola velona toy izao? Moa tsy Andriamanitra ihany va no nanome anao ny zavatra rehetra eo aminao ankehitriny, ny fahasalamana, ny ankohonana, ny vady, ny zanaka, ny ray aman-dreny, ny ray tampo, eny ny fananana rehetra sy ny sisa? Noho izany atoloran'Andriamanitra reny tenanao manontolo sy zay rehetra mahakasika ny tenanao. Ataovy lohalaharin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manontolo. Aoka ny fitiavanao an'Andriamanitra no hitondra ny fiainanao rehetra, dia mora aminao ihany ny tiany olona rehetra ihany koa. Mienoa ry Israely, Jehovah Andriamanitrika dia Jehovah iray ihany, ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, ary ny herinao rehetra. Mino fa tsy avelanao andalo fotsiny zany zao fotoana izao fa hiaino ianao ary itian'Andriamanitra amin'ny fo rehetra tokoa ianao, ho tian'Andriamanitra amin'ny fanahy ihany koa ianao, hitenanao manontolo, ny tompony hanafiry ianao, ahatonga izany ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Andesika hivavaka amaranana antsika ny fiarahana.
malalo. Saotra betsaka ny amin'ny fampianarana avy aminao. Fa izahay dia mila tianao, tsy amin'ny fonay manontolo ihany, fa amin'ny fananay ny vatana iray manontolo, maolona na iray manontolo. Dia tokony ho hita fa tena tianao izahay. Ianaro ary izahay na fanoloran-tena feno tanteraka ho anao. Dia taio izahay mba hisaraka eto, taio mba tafaverina ilay rahampitso amin'ny ora toy izao. Anaran'i Jesosy. Amen.